nefa tsy lany ny koba tao amin'ny barika ary tsy ritra ny diloilo tao amin'ny tavoara. Mpanjaka voalohany toko fa 17:9. Izany ny lohahevitra tolotratsika androany dia ho hitantsika amin'ny endrika seho an-tsehatra. Amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina. Amen. Aoka isika nantona ny Tompo ka hiaraka mankalaza semanoely voninahitra azy. Hiaraka hitsangantsika hamaky ny Salamo 7:20. Raha manantona hihinana ny nofoko ny ratsy fanahy izay fahavaloko sy rafilahiko, dia izy ihany isafitoana kalavo, na dia misy antokony mitoby hiady amiko aza tsy hatahotra ny foko, na dia misy ady miahatra amiko aza dia hatoky ihany aho. Zavatra iray loha angatahako tamin'ny Tompo, izany no tadiaviko dia ny toetra eo amin'ny tranon'ny Tompo amin'ny andro rehetra iainako, mba ho faly mijery ny fahasoavan'ny Tompo sy mandinika ny tempolony. Fa nafina aho ao tranony, fialofany amin'ny andro fahoriana izy, ampihery ahy amin'ny firenen-tainy izy, anandratra ahy ho eny ambonin'ny vatolampy izy. Ka hanatitra fanatitra iobina andainy aho, hihira sy hankalaza ny Tompo aho. Amen. Mbola hiary hivavaka tsika. Andriamanitra, Tompo sy mpahary anay ianao, mideranao izahay noho ny soa rehetra nomenao ho anay, dia izay fantatray sy izay tsy tsaroan'ny velively koa, nefa hivelomanay isan'andro. Andriamanitra, mangataka aminao izahay, hazavao aminay amin'ny teninao noho ny asan'ny Fanahy Masina ny fiainanay, ka ho voninahitra ao anie izao fotoana iombonanay eto izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen. Afaka mipetraka amin'ny fiangonana. Mbola hiary hivavaka tsika. Ry Andriamanitra masina, monina any tampon'ny lanitra, tsy misy na inona miafina aminao. Mitodika aminao izahay rirainay eo, ka mibebaka aminao noho ny ratsy nataonay. Andriamanitra tsara sady tianay ianao, ka mangataka indrindra aminao izahay mba atsory aminay ny tananao, ampiarina anay, anadio sy tahy anay. Toano izahay mandritra ny andro rehetra iainanay, mba ahaizanay mitraka tsara eo amin'ny fitiavana an' Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Mbola ataontsika ny hira 7:1, ny 1:2 sy 2. 7 sy 7. Mialatsiny indrindra tompoko, miaravantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fotoam-pivavahantsika androany moa zany dia azavaina fohy amintsika ny mety no tokony ho fizotrany, satria culte théâtral izy ity sady animé, dia ny sampana ny fiangonana manontolo mandray anjara ho lazaina amintsika miandalana tsirairay fandraisana anjara tsirairay. Ankehitriny zao dia ny sampana fifoazana no anao ny hira fifonana 700 andiny voalohany sy 2.
raiso ampitiavana sy amin'ny fanantenana eo ampitsanganana ny famelan-keloka ho omeny tompo antsika. Izao efa nandevina ny fahadisoanao tahaka ny fandevonana ny zavona ary ny fahataonao tahaka ny raona. Koa miverena amiko fa efa nanavitra anao aho, fa fahatonga ny zanak'olona hitady ny hamonjy ny vely. Voavela ny elokareo noho ny anara-masina. Alleluia. Dia izao dia anjaran'ny sampana STK sy ny tily ny anao ny hira fanampy ny fahatelo.
mahafinaritra ho any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra. Azo mipetraka amin'ny fiangonana. Ao anatin'izay fiderana sy fankalazana an'Andriamanitra izay isika ry havana, dia satria ny andro toy izao tokoa dia natokantsika mba ho fisaorantsika azy. Maro ny zavatra izay nalovana sy nidiavana na dia tamin'iny herinandro iny ihany aza, taorianan'izay fotoana nisarahantsika teto, nefa matoantsika mbola eto dia nolay Andriamanitra pahary, nolay Jesosy Kristy izay mamindra fo amintsika. Ka ao anatin'izay dia hiaraka hidery sika, hiaraka hankalaza, hanome voninahitra an'Andriamanitra, ka angatahana ny vehivavy rehetra tsy hakanavaka, ny vehivavy rehetra mitsangana eny an-toerana hanao ny hira feno fiderana anao, dia ataontsika mafy arak'izay tratry ny haintsika. Tena hoe raha azo atao dia ilay hoe le fiteny hoe misokatra mihitsy ny varavaranlanitra, miaino an'izany feo maredona izay voasandratsika ho an'ny tompo izany. Nda ho arintsika.
nefa tsy lany ny koba tao amin'ny barika ary tsy ritra ny diloilo tao amin'ny tavoara. Zava-mahagaga zany tompoko raha ny amin'izao fotoana izao dia mandalo krizy, mandalo fahasairanana mafy ny zanak'olombelona. Ny any Madagasikara dia mahontsa, tsy manana ny anyko hoanina. Rahantsika mahita izany tsy ho tany saina eto, nefa teto ny tompo dia naneho zava-mahagaga fa tsy lany izy ny koba tao amin'ny barika ary tsy ritra ny diloilo tao amin'ny tavoara. Raha nanao izany izy tamin'izany, movy tsy mbola ho ataony izany amin'izao fotoana, dia hiaraka hidera azy indray tsika ry anada isany, ry ray isany, ry zanaka isany, isika lehilahy rehetra indray hanohy ny fiderana sambasamba zanahary no zany zava-mahagaga izay ataon'ny tompo izany. Eo am-pitsanganana isika manao azy dia aza miafiafy mihitsy tsika mira fa voay ilay feo manga izay ao anatintsika ao. Tompoko te hiteny hoe wao, mino aho fa miara-mira amintsika ny anjely marobe any an-danitra any ao anatin'izany fiderana sy fankalazana ny tompo izany. Fa ny tena zavatra lehibe izay natolotra Andriamanitra atsika dia nanomezany atsika tokoa ny zanany mba hisolo heloka atsika, mba hanafaka atsika ao anatin'ny fatotry ny fahotana. Ao anatin'izany rehetra izany nefa dia izao maro ny zavatra izay mbola ho sedraintsika, tsy ho mora ny ady izay hoatrehantsika, nefa ny azo antoka dia izao manantsika manana an' Jesosy izay mifikitra aminy tokoa dia ataony mahita ary mahatsapa fa izy no momba sy mitantana. Ary Andriamanitra dia efa niteny tamintsika hoe izy le efa nanome antsika maimaim-poana ny zanany, nahafohy ny zanany mba ho faty hisolo antsika, tsy homeny antsika maimaim-poana koa va ny zavatra rehetra, fa ny angatahany amintsika dia izao izy hoe anaka, atolory ahy ny fonao.
io fotsika io no andrasany amintsika mba ho atolotsika azy dia mitory an'izany fatokitsika ny tompo izany fanolorana ny fotsika ho azy dia angatantsika indray ireo tanora maro be rehefa nitsangana teo ny atsasaky ny fiangonana angamba na mihoatra azy dia tanora avokoa ndao ary ry tanora isany anao ny hira mivavaka izay efa niomanana izay tanora rehetra dia andao hanatanteraka an'izay hira izay afaka manantony eto raha ohatra somary lavilavitra any aza misalasala manantony eto akaiky eto daholo
tamin'any vao antsony tompo dia ny vahiny tany Gileada ary Ahaba ny mpanjaka tamin'izany. Indray andro dia nandeha tany amin'ny lavan'ny mpanjaka Ahaba Eli. Tsara ny trinao ny mpanjaka manaterany ambanaritra. Raha velona koa tompo Andriamanitra Israely izay tompoko ny mpanjaka dia tsisy andro na orana hilatsaka eto raha tsy teny avy amiko ihany.
afaka izany a dia hoe nitoko tamin'ny eli miala eto ianao ka mandehana amy antsinana ary mitoerana akaiky ny renirano kely any antsinanany Jordana. Io no rano isotroanao ary aza manahy fa anome baiky ny goaiky aho hitondra sakafo anao. dia lasa eli nizotra nakany akaiky ny rano fiainana ary nitoetra teo fotoana vitsivitsy ary ny goaika no namelona azy maraina sy hariva. Fa satria tsy nisy orana latsaka mihitsy tamin'ny tany dia ritra ilay rano kely. Fa hoe nitoko tamin'ny eli Miala eto ianao ka mandehana makany Zarefata akaiky ny Sidona fa misy vehivavy tondrantena any amelona anao.
latsan'ny tanàna izy dia nahita vehivavy iray mankatay. manao ny ianao raha matoa azafady anie mahitandreo raha kely ty ahosotroko fa reraky ny etaeta mafy azy zany. manahoana tompoko matraso vetivety ary azafady anie dia mba hitondreo mofo kely ihany koa fa noana mihitsy azy zany fa lavitra mantsy ny malana. raha velona koa ny tompo andriamanitra ao tsoroko aminao fa tsy manana mofo mihitsy aho, tsy manana afa-tsy lafarinina kely erany tananina aho sy menaka kely fotsiny. Hitanao manangona ireto kitay ireto aho dia andeha anao mofo asiny zanako lahy, dia rehefa lany zany dia miandro fahafatesana sisanao taona mianaka. Izao aza matahotra ianao fa anaovy mofo kely ihany ary dia metoty miaraka amin'ilay rano erantsika dia avy eo ianao manamboatra mofo aho anava mianaka. Fa zao no tenin'ny tompo, tsy ho lany ny lafarinina ao amin'ny barika ary tsy ho ritra ny menaka ao amin'ny tavoara, mandra-patonga ny andro andatsahan'ny tompo raha ny olana amin'ny tany. Eny ary tompoko, raha izany dia andeha eo fa mahareta kely ianao.
kanefa tsy lany ny lafarinina tao amin'ny barika ary tsy ritra ihany koa ny menaka tao amin'ny tavoaha araka izay nolazainy tompo. nangatahana ny tenako mba hanao famontinana kely a ny amin'ny tantara iny nefa mino aho fa miombokevitra amiko ianareo tsy taintsony zay ho ampihinana
feno dia feno ny zavatra nampitain'ireo mpanantalenta sy ireo mpanomana izany tao no miasa tao ambady atao izay mazana tsy hita ka dia ho fisaorana an'Andriamanitra sy fisaorana azy ireo ny tena mitinantsika azy dia ho tiafantsika mazy. Tiafantsika Andriamanitra, tiafantsika izy ireo satria manana talenta ny zanaky ny fiangonana ary mazana izay foana ny fitondran'Andriamanitra izay no mitondrany antsika raha tsogaina manokana nahazahoana nyity trano ity dia avy amin'ny zavatra kely teo ampelantanantsika mofodimy sy azan-drano roa pièce jaune no miatoboana mazana eo fiarahamonina rehefa nao zavatra dia naka mercenaire mercato olona eritreretina ho manam-pahaizana sy manan-talenta levelana tahaka nataon'ireo mpianatra Jesosy hoe raha vao mpiara raha vao ny vahoaka etsena aka subvention any Vatican fa amin'Andriamanitra dia mikely eo an-tanantsika hoentiny ho aminy izay no anehono na any izay koa no entin'ilay tantara teto. Et Jacob, 9e siècle avant Jésus-Christ, l'histoire que nous avons lue tout à l'heure, fanjato taona talohan'ny Jesosy Kristy. Mpanjaka Akaba no teo amin'ny fitondrana maivan-doha hoentin'ny Jezebela misangany ary nampidirin'ny Jezebela tao andapa ny sampy ny bala miaraka amin'ireo mpaminany bala zany efajato no nanao parade tao amin'ny lapa-panjakana ary ny vahoaka rehetra efa tandinin-doza noho ny amin'izany. Nous sommes au 9e siècle avant Jésus-Christ sous le règne de Achab qui a fait une alliance avec Jézébel, la jolie Jézébel. Elle était belle. C'est la fille du roi de, comment ça s'appelle, de la Jordanie en ce moment, de Sidon. Et comme nous venons tout le temps, comme on fait même en ce moment en temps de guerre, il y a ce qu'on appelle l'alliance. Alliance, on entend souvent à la radio, à la télé, l'Alliance Atlantique Nord, l'OTAN. C'est pas nouveau ça, mais du temps biblique, on faisait toujours une alliance avec d'autres peuples. Et le malheur d'Achab, c'est de faire alliance avec un pays païen qui est la Jordanie, l'actuelle Jordanie. C'est le roi de Sidon, et en épousant sa fille, c'est belle, mais païenne. Et vous savez que l'autoroute vers l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi, est ouverte. Et eux, Jézabel a introduit ses idoles avec ses prêtres, je viens de dire 400 prêtres, dans le temple. Et ils ont construit même en Samarie un temple. Et Baal comme dieu de la fertilité, dieu de la pluie. Et le message que nous venons d'écouter, et c'est ce que j'aimerais aussi insister, c'est que, comment je vais formuler, oser la confiance. Oser la confiance. Élie a osé tenir tête à la reine Jézabel, alors que la reine Jézabel était... C'est elle qui a le pouvoir, le plein pouvoir. Mais Élie a tenu tête. Je me rappelle bien une parole de Einstein, c'est pas parce que c'est Einstein qui a dit,
mais c'est la vérité. Le monde va mal, non pas à cause des méchants, mais à cause des gens normaux qui les laissent faire. Le monde va mal, non pas à cause des méchants, comme il y en a partout en ce moment, en ces temps de guerre, mais à cause des gens normaux comme vous et moi, qui regardent le mal sans rien faire. Élie, il a osé la confiance, tenir tête à la reine Jézabel. Deuxième point, deuxième message, c'est que ce que Dieu a promis, il l'accomplit. Tam pas Bible, tam somatsika dia nahita hoe Korintiana faharoa toko voalohany 1:20 dia hoe fa nafiry ny teny fikasan'Andriamanitra dia ao amin'ny Kristy mieny ary amin'ny alalany koa ny amenina ho voninahitra an'Andriamanitra. Pour toutes les promesses de Dieu, c'est en Jésus-Christ que se trouve le oui. Quand Dieu dit, il le fait. La preuve, quand il a envoyé Élie de dire à cette jeune femme, cette veuve, pardon, hoe tsoritra zay ny lohahevitra araka izay nylazaina teo hoe tsoritra ny lafarinina ao amin'ny barika ary toy izany koa ny menaka ao anaty tavoara. Teny nampitondraan'Andriamanitra zany. Élie nahatoky an'izany, il a osé confiance, dia hitantsika fa tsy ritra tokoa zany. Ary nahatoky koa ity vehivavy ity. Oser la confiance, la veuve prend le risque de se dépouiller du peu qui lui reste. Élie et la femme veuve, la veuve, sont dans la main de Dieu. L'un et l'autre seront comblés au-delà même de leur attente. Ary zay ny afatra zay. Za manokana dia teny izany foana hoe zany ny fiainan'ny kristianina, zany ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra, mahatoky an'Andriamanitra zato isan-jato. Oser la confiance en Dieu. Mais avec lui, nous serons plus que vainqueurs. Ary zay koa no ho avin'ity fiangonana ity. Tsy metehitra amin'ny vola aman-karena, tsy metehitra amin'ny soavaly, tsy metehitra amin'ny fahaizana amin'ny fahalalana, tsy hoe tsy ilaina akory zay, fa miakin-doha tanteraka amin'Andriamanitra tahaka ny Élie, na dia mampatahotra azy Jezebela, tahaka n'ilay vehivavy, na dia mananontanyna azy ny mosary, tsy misy hohanina, fa zao nahatoky an'Andriamanitra izy. Dia ny valiny dia Andriamanitra tsy mba tsy marina ka nadino ny zanany. Mety manadino ny zanany noho ny fa ny vehivavy. Hoy Andriamanitra ao amin'ny Isaia 8:7. Eny mety manadino ihany izy, fa izao kosa tsy mba manadino izy. Osons la confiance. Et quand je parle osons la confiance, c'est la confiance totale, pas à moitié, pas comme les yaourts, 50% de matière grasse. Mais quand on parle de confiance, c'est confiance totale, comme Élie a expérimenté, comme la veuve a expérimenté, et nous verrons la suite de l'histoire. Et c'est ça, la foi qui rend gloire à Dieu. Mino fa antsika rehetra samy andray izany ko, hiaina izany ko eo amin'ny fiainantsika andavanandro, eo amin'ny fiainantsika andavanandro no anehoana an'izany. Manoloana ny vanim-potoana izay misy crise zao, mety misy aretina, mety misy olana, mety misy ahatra manahira. Osons la confiance totale en Dieu, fa tsy amela antsika Andriamanitra
zay no afatry ny tantara iny dia ho voninahitran'andriamanitra irery ihany fa ho atsika kosa ny fiadanany zay mihoatra ny fahalalan'olombelona rehetra. Amen.
Kristy zananay tokana taontsika tortorona tafanay masy kereko Maria Virgine jana napako mbona tamin'ny azy fitsaria matyka na hely nidina tany amin'ny fiainatsika tsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo joany an-tasy izay eokamanatematatetsika iany eviny tsara ny velosina ino fanay masinao nona masina donanina masina kely fitsalana ny tena maty ary fiaina matakisay dia mbola mamerina trano ny fiarabanantsika rehetra indray amin'izao alahady faharoa amin'ny volana marsa izao alahady ankoa izay anatanterantsika ny levée de fonds voalohany amin'ny fiangonana izay hoe tena mba anateverana amin'ny budget de fonctionnement dia atomina manareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy zontsika raha misy amintsika no voalohany androany ny fitadiavam-bavanketra dia ny avenizy mahitsangana ao ararain'ny fiangonana. Dia misaotra andramatoa hoy rabe manantsosika izay nitarika antsika tamin'ny voalohany misaotra ihany koa ireo rehetra nandray anjara tamin'ny fanatanterahana izany fotoana izany na ny teo amin'ny tantara-pasehatra na ny fandravana tamin'ny alalan'ny hira na ihany koa isika rehetra izay tonga manatrika letona marina moa fa ny rakitra izay
John sy Solange izay namonjy hoe vavovavao Berta tamin'ny alarobia fahaenina volana novambra kosa dia orinan'iray nanio hariva amin'ny efatrora any an-tokantranony 152 RN7 côté Victoire 6 Les Banettes 13 790 Rousset. Ny banque alimentaire dia misokatra hatrany ho antsika izay mila izany. Izany dia hitantsika atsy amin'ny salle kate na azo atao koa manampanotany na tompona andraikitra ary resaka ramatoa izay maniry hanomana izany. Vaovao avy any ivelany avy amin'ny sekoly alahady fahatsatsi. Le Seigneur a dit, oui, tu es précieux à mes yeux, tu as de la valeur pour moi et je t'aime. Ésaïe 43, verset 4a. Le Sépoula Fatsat vous invite à participer à une journée récréative le samedi 26 mars en honte au programme. Le matin, jeu d'hiver, chasse au trésor, jeu public, jeu de piste et questions pour un champion. Et l'après-midi, une animation présentée par tous les enfants. Le repas sera tiré du sac, une tirelire sera mise en place. Venez nombreux avec vos amis et familles. Le bureau. STK national, Libro national, STK di Guatemala Zika, STK Aix-Marseille, Fascia di Futura la Massa, o Avisal, ok, tu já vai que exato tu mensagem ici. Ni formation SAP, dia execuia la viariva, amni valura kacamuni sigura al wibuya na tzikizania di Zika yeterni fahan. Tuzoreli rakcha vorezikia avnifa et nani vulana mars. Di rakcha dia 524 € et 20 centimes. Rakcha fandresana 345 € et 10 centimes. Ni ezakachan 449 € et 80 centimes. Ni volumukachan amaditi dia 130 €. Ni equipa finança de Funachan and Rayatsika Yetiaurina a volumuca da Sifamela Kazani Atutsiki. Dia Isaiah ni Rara Isaiah Yalutsika Yetiamuna e Wanamati Yaminata Fawazika Usa Ifiada. Solsika direita ami famagina manzuri leu fianakavi izay midina Paulina dia mangataky azy ireo sika ma androsotia eto 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 aloha ary ny komity rehetra kosa dia mandroso ety amin'ireo.
ary tena fandalovana tokoa izao fiainana izao kanefa na izany ary ry havana dia ampahatsiarovana amintsika fa manana tompony isika noho ny finoantsika ny Jesosy Kristy tompo ilay fananganana maty izay mino azy na dia maty aza dia mbola hitsangana indray. Izy tokoa no santatry ny fitsanganany tena maty ary tsy vitany santatry ny fitsanganany tena maty fa na mitoky fa hanome ny fiainana mandrakizay. Izay rehetra mino azy, izay rehetra manana azy dia mena izany fiainana mandrakizay izany. Koa izany dia tsy ny fahafatesana velively tompoko no tompony teny farany fa ilay fiainana mandrakizay izay omeny Jesosy Kristy tompo antsika. Izy ho ihany teo no santatra fitsanganany tena maty ary izay no antoka, izay no toky omeny antsika indray amin'izao maraina izao antsika mpino fa ireo avakintsika izay lasa efa ny aminy dia mbola eona mandray tsika amin'ny fotoana izay atongavan'ny tompontsika. Dia toy izay no teny fohy entin'ny fiangonana mampahery mampitraka anareo ary irina indrindra mba hamelona indray ny fanantenana hanomina indray ny finoanareo azy fa azo antoka ny tompontsika dia mahaiza miomina tompoko. Manaraka an'izany dia araka ny fihavanana malagasy firaisan'ny kina izay mifanaraka indrindra amin'ny teny tompontsika manao hoe ny fampitondra izay mahafesatra dia indro misy fahodranomaso kely izay voarambony tanana kanefa dia mampatolotra tena mpitiavana. Raha sitrakareo dia hiara fafakitsika. Andriamanitra rainay io, misaotranao mandrakarivo izay amin'ny zavatra rehetra. Misaotranao izay tompony no tombonandro mamy nomenao no ray aman-dreny izay natsoanareo 70 taona, 90 taona. Ireo no naharitra toy izany dia no niasanao sy ny famondram-ponao irery ihany. Ary ankehitriny izay dia mitondra an'ireto fianakaviana reto. Eto anatrehanao lehibe, ilay mpiandry tsara, ilay loharano fampahirezana ary ray fiangonana. Tompo, ianao any mampahery azy ireo tokoa hamafandrano maso latsaka, hanasitrana latra fo ary ameny izay rehetra banga amin'izao zavatra miseho izao. Dia ampitomoy, ampimbay azy ireo ny fiadaranao sy ny fahasoavanao. Azahoany hery tanjaka indray hamakivaky izay fiainana hanomizana izao fiainana itondrano azy izao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy no nanovana izany vavaka izany. Ho mariky ny firaisantsika ao amin'ireny fianakaviana ireto ry havana dia anangana ny tanantsika kavanana. Ho mariky ny firaisampo sy ny firaisana tanteraka dia aza misosoka alaintsony tompoko. Soratra petra tompoko. Afaka mipetraka arsika.
favaksika. Tompo, amin'ny zavatra rehetra dia misaorana anao tsy maintsy nampitra. Fa ny fitiavanao tsy lama no nampitra fotoana maro. Sotranao izay fa afaka miara-midiranao teto indray androany. Sotra tamin'ny famelan-kelonkazonay. Sotra tamin'ny teninao renay teo nampianatra anay mba hatikanao an-trano amin'ny toe-javatra rehetra. Dia amin'ny toe lalandava ao anatinay izany teninao izany mba aizanay manao sitrako. Ankehitriny dia ndretsy izay fiangonanao mitondra ny hitahitanay avy tsirairay avy. Mivavaka izay ho an'ny fiangonanao FPMA sy Marseille. Tafiany fahamarinanao sy ny fahamasinanao ka mba hitombo fahamasinana eo anatrehanao. Tahiry ireo programa maro izay ataon'ny fiangonana. Tahiry ireo asa miandry sy izay mbola ho tanterahana. Ny fametrahana ireo borano faritany any Annemasse amin'ny herinandro. Ny gala evangelika izay irahana amin'ny fiangonana lahavavy sy ny maro samihafa izay fantatrao. Mivavaka izay ho an'ny Madagasikara tany-drazanay izay tsy miafina aminao ny fahantrana any amin'izao fotoana izao. Mangataka aminao izay madio ny taninay ka ianao anaisotra ny asan'ny ratsy rehetra ao Madagasikara. Ianao mitondra fiadanana sy fandriampahalemana amin'ny taninay. Mivavaka izay ho an'ny ireo tany miady. Tonononay manokana amin'izany io Ukraine izay mifamotika ary mifankahary. Ianao ilay Andriamanitra fitiavana. Ianao no angatahanay mba hanome fitiavana ambon'ireo tondra amin'ireo tany ireo. Ary ianao no angatahana ihany koa Andriamanitra mba hampitsahatra ny ady. Dia mino sy mananteny izay fa mihaino sy mamaly mivavaka ianao. Amen. Tsy ho feno izany vavaka izany raha tsy ampiarahanay amin'ny vavaka tsara indrindra izay nampianaranay namanay manao hoe rainay izay an-danitra mamasinenanao ho tonga ny fanjakanao atao ny sitraponao ho tsy hanaraka ny an-danitra eo anay izany saza ao anay amelany elokay tahaka namelana izay mekataonay ary izao tena afaka-panahy fa manafarany amin'ny azy anao fanjakana sy hery ary voninahitra
matoky hoy ny tompo, aza matahotra fa mombanao aho, ary aza mierikerika foana fa izao no Andriamanitrao. Mampahery ianao aho sady mamonjy ianao, eny mitantana anao amin'ny tanana ankavanan'ny fahamarinako aho. N'aie pas peur, dit l'Éternel, osez la confiance car je suis avec toi. Ne sois pas inquiet car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra iray sy zanaka ary fany masina, izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho